Iresaka ny tontolo politika sy ny firosoana ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenentsika ny ampy indray ny kandida nanamafy ny fandraisany anjara ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fafitony volana novambra ho avy izao dia Andriamatoa Jean-Maire Birzika izany. Ity farany Ratsahivy efa nitana andraikitra goavana teto amin'ny firenena naneho ny fahavononany ihany koa ny tenany handray anjara ao anatin'izany fifidianana izany. Arahantsika ny tati-baovao. Kandida fa 140 nanatra ny taratasy filantsakofidina ho filohan'ny Repoblika Androany Jean-Maire Birzika. Androany no tonga tetsy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny tenany nametraka ireo antota taratasy ireo. Nilaza moa izy fa na dia tsy ankatoaviny azy ireo rafitra mikarakara sy ireo lalàna mifeny fifidianana dia milatsaka ny tenany mba ahafahan'ny malagasy mifidy ankalalahana izay olona tia nitondra ny firenena. Za zany mieritreritra fa raha ohatra ka tena atao ny fifidianana izay tena ilamina araky ny fieritreretantsika azy dia tokony novana zany ilay lalam-pifidianana, tokony novana ihany koa ilay lalam-panorenana satria fantatra reo diso fantatry ny rehetrarehetra mihitsy fa efa imbetiky no nandikanana io lalam-panorenana io. Dikan'izany misy zavatra tsy mety ao anatin'io lalam-panorenana io ka tokony novana koa ny lalam-panorenana. Dia sahala amin'izay koa ny fanitsiana fieritreretako azy ny rafitry ny CENI ny fanendrena olona ao anatin'ny CENI. Sahala amin'izay koa ny lalàna izay tsy mety napetraka ny androm-panjakana anankiray lehibe izay tsy mety napetraky ny président de république dia ny ACJ zany, satria iny zany no andry anankiray ahafahana hitsarana izay tompony andraikitra ambony ka moapefy tsy manara-dalàna ka tokony napetraka koa. Raha tafapetraka zany rehetrarehetra izany dia afakitsika zany miroso amin'ny fifidianana. Ary zany tsy mangataka fotoana lava be firy-taona iny, anatin'ny heri-taona dia mety ho vita zany zavatra zany raha ny fanarahana tsara ny anaovana azy. Ny antoko antsika Madagasikara no nanolotra ity kandida ho filoham-pirenena ity, tazana teny an-toerana ireo mpanaradia vitsivitsy ny profesora Albert Zafy.